Amin'ny 6 febroary no ivoaka ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ho fantatra afaka andro vitsy ny momba ny distrika mety hamerenana ny fifidianana. Isan'ny fepetra andrasan'ny Amerikanina amin'ny famerenana ny AGOA ny ho fihetsiky ny fitondrana malagasy hoy ny mpahay-lalàna fifandraisana iraisam-pirenena iray. Niakatra hatramin'ny 5,100 ariary na mahery ny vidin'ny arina fandrehitra eto amin'ny renivohitra. Raha ny fanadihadiana natao tsy avy fotony ny antony io fa ny saran-dalana ahina ny mety mbola ho fiakarana izany. Ary farany, mofomamy manana velarana 8 metatra tora-droa, miendrika tanàna iray misy trano miisa 700, hazo sy zava-boary isan-karazany ary haingo sy ravaka. Io indray no Guinness 720 entina aminao anio. Ny andindiny vaovao rehetra izay ato anatin'ny fampalam-baovao. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM ianao manasam-panajana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao politika avy hatrany no anombohantsika izao vaovao izao. Mbola nikajikajy hatrany aloha no mandeha amin'ny fanendrena ny Praiministra amin'izao fotoana izao. Na dia mbola ny 7 volana febroary izao aza fa ho tapotra ny 12 andro tokony amohan'ny CES na ny fitsarana manokana amin'sahana ny fifidianana ny vokatra ofisialy. Andany ny fanazavana mikasika ny lalàna izay ifandrohitan'ny rehetra ka na dia ireo mpahay lalàna azy dia samy manana ny heviny mahakasika izay. Fa na dia diny iarahana amin'ny Tovy Rakotondravony. Afaka 12 andro ny 6 febroary ny ho ivoaka ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Raha ny vaovao nangonina teny amin'ny CES dia tsy hiova firy amin'ny vokatra navoakan'ny senita ny vokatra ofisialy. Samy zarazara ny dosien'ny mpikambana rehetra ao amin'ny CES ankehitriny. Ary mbola sarotra ny ahitana hoe firy amin'ireo antota taratasy fitarainana no efa voadinika. Raha ny fanazavana izay nomeny ny filohan'ny CES dia 509 ny isan'ireo fitarainana mikasika ny alabato sy ny fanafanana vokatra amin'ny birao-pifidianana tonga eo ampelantanan'ny CES izay tsy maintsy andraisan'izy ireo fepetra. Efa nanambaratra anefa ny CES fa raha toa ka tsy mampiova ny vokatra ny fanafanana vato tamin'ny birao-pifidianana iray dia tanterahina. Hatreto mbola baraingo ny zavanitranga satria miankina betsaka amin'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy avoakan'ny CES ny ankinan'ny fanendrena ny Praiministra ny lalàna izay azo rohitina amin'izay tiana androhitana azy amin'izao fotoana izao ka manamarina tokoa ny filazan'ny mpanara-baovao azy hoe mahafehy ny lalàna tokoa ve ireo CT izay notendrena ireny. Valiny dia izao iaraha mahita izao, raha ny fanendrena Praiministra ihany no asiteny dia ny fisian'ny didim-panjakana no ifandrohitan'ny rehetra, milaza fa ireo vondrona izay niforona alohan'ny fifidianana ihany ka maro anisa no manendry ny Praiministra. Ho an'ny Praiministra Omer Berzika dia mazava fa tsy ny didim-panjakana izy io fa kosa fampahafantarana ny vokatra ny fivoriana fotsiny. Mifanohitra amin'izany ny an'ny Ministra ny fitsarana teo aloha izay milaza fa didim-panjakana noraisina nandritra ny filakevitry ny Ministra izy io. Fetra isa tahaka ny ahoana tokoa no ilaina ahafahana mamaritra ny fanendrena solombavam-bahoaka. Rehefa kapika iray ireo teboka ifandrohitana ireo, mbola tsy fantatra mihitsy hatreto ny fotoana hijoroan'ny governemanta vaovao. Mbola ny sezan'ny filohan'ny anteny meram-pirenena rahateo no efa manomboka teny ifandrohitana ankehitriny. Fa mbola makasika izay raharaha politika izay hatrany. Rahampitso no hiatrika ny filan-kevitry ny Ministra voalohany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Filan-kevitra moa izay mbola iarahany amin'ireo ministry ny tetezamita izay miandraikitra ny raharaha maika mandra-piandra ny fijoroan'ny governemanta vaovao. Raha mbola tsy fantatra akory izay ho Praiministra efa mandeha ny fifampidina sy ny kajikajy ary ny adivarotra amin'izay ho ministra. Ahoana ny fomba tokony hisafidianana izay ministra izay? Hilda Asinjo. Toerana ministra manodidina ny 520 ka hatramin'ny 30 eo no tsy nzaraina ao anatin'ny governemanta izay atsangana. Amin'izao fotoana izao, efa manomboka resa ady ny adivarotra isan-karazany amin'ny fitadiavana ny sezan'ny ministra ho an'ny politisianina. Raha politika no atao sy ilain'ny firenena, anarenana ny Madagasikara taorian'ny krizy izay niainana. Olona mpanao politika, mitondra politika mitodika amin'izay fanarenana izay no ilaina. Fahefam-panjakana misy amin'izao fotoana andro dia fahefam-panjakana tanteraka programa fanaraka ny tombontsoan'ny fiarahamonina. Hiaro ny fahaleovan-tena ny fiandranam-pirenena malagasy, ny soatoavana malagasy. Tokony ho fanjakana matanjaka afaka hitavina izany foto-kevitra izany ka ampivelatra indray ny ampopony ny vahoaka malagasy misy eto amintsika eto. Izay no mahatonga anay manao hoe politika kokoa izany fanapahan-kevitra izany. Mazava loatra fa anjaran'io fanjakana politika io ny mametraka teknisianina
iara-iasa ho masomandidy ny fampiarana fanantanterana n'izany programa politika izany. Mpanantanteraka ny politika ny filoham-pirenena ny minisitra, mipetraka araka izany ny fepetra ara-politika, hampirindra ny fitantanana. Na eo aza nefa izany, tokony olona manana fahalalana mikasika ny sehatra izay misy azy no apetraka ho minisitra araka ny hevitry ny teknisianina. Eo amin'ilay fanatanterahana ny asa, ohatra hoe atao anatin'ny fanabeazam-pirenena ve ohatra, ny olona tokony ho minisitry ny fanabeazam-pirenena mazava ho azy fa olona mahafantatra tsara ny tontolon'ny fanabeazam-pirenena, mahafantatra tsara ny olona atao anatin'ny fanabeazam-pirenena. Dia sahala amin'izany ihany koa, ny olona mahafantatra ny olona tokony atao minisitry ny fitsarana, dia olona mahafantatra ny tontolon'ny fitsarana fa raha zaho zao mpampianatra no ataonao minisitry ny fitsarana dia everiko hoe tsy mandeha araka izay tokony ho izay. Dia zao ny filoham-pirenena tsy voatery halala ny isaky ny sehatra ministerialy izay misy. Ny olona anankiray atao minisitra ihany koa zany a dia manana fomba fijery malalaka tsara, zany hoe manana vision ho anazy manokana ihany koa izy a. Isan'ny sehatra ny sedra olana teo amin'ny fitantanana ary tsy nisy minisitra nandritra ny 2 taona mahery tao anatin'ny tetezamita ny sehatry ny ala. Hatramin'izay, ny taky ny tokony ametrahana ny mpandrarahan'ny ala eo amin'ny toeran'ny minisitry ny ala sy ny tontolo iainana, ny sendikany ny mpiasan'ny ala. Mametraka aloha forestier. Forestier tena forestier, manana hoe esprit forestier, izay olona matotra. Zay matotra zay zany a olona afaka ho tandalana sy ampanololalana. Tsy vitany hoe tandalana fotsiny fa mampanolo-lalàna satria na ny resaka fiarovana ny azy zao a, resaka contrôle sy ny karazany dia baranahy. Ary izay moa fa nisy taratasy marina alefa ihany any amin'ny filohan'ny repoblika ny resaka ohatr'izay hoe ilay olona efa teo taloha ireo a aza verina otrony fa manimba n'ilay secteur satria le fanombanan'ilay secteur eo ihany a fa ny firenena n'ilay zavatra fampitehana koa tsy maintsy ezahana hazakazahana. Aorian'ny fanendren'ny antenimieram-pirenena ny Prime Ministre vao ho fantatra ny mety ho endriky ny governemanta voalohany atao anatin'ny tsy repoblika faefatra ity. Ny fanendrena izay heverina fa fivoriam-betsy ara-potoana voalohany amin'ny ity taona ity no ametraka izany. Fa makasika ny raharaham-pitsarana kosa indray, miaramila 17 miampy sivily 3 no voakasika ny raharaha alatra bala teny amin'ny bany Ivato no nalefa entsefa rehefa avy nandalo teny amin'ny fampanoavana anosy androany. Miaramila 7 hafa kosa no afaka ka tsy nalefa teny entsefa moa zany. Raha tsy ivona, famoahana tsokosoko bala rokesika manodidina ny 5,000 teo eo teny amin'ny bany Ivato no navoaroroy azy ireto. Vaovao voaray mahakasika ny lafiny ekonomika kosa indray, anisan'ny andrasany taorian'ny fanokanana ny filoha vaovao ery Rajaonarimampianina ny iverenan'ny fanampinana avy any ivelany ka anisan'izany ny AGOA avy amin'ny firenena Amerikanina. Hatreto tsy mbola misy ny antoka mazava mahakasika io fiara-miasa io. Anisan'ny fepetra takina amin'izany ny famerenana ny filoha tanindrazana, ny filoha teo aloha moa zany Andriamatoa Marka Ravalomalana raha ny hevitry ny mpahay-lalàna iraisam-pirenena. Fa nadedina mahakasika izay, iarahana amin'ny mpanao gazety ny Andro Randrenarso. Malagasy maherin'ny 3 hetsy no very asa noho ny fanafoana ny Amerikanina ny AGOA ho an'i Madagasikara ny taona 2024. Ity fanampiny ity izay nampitombo ireo orinasa hafakaba teto Madagasikara sy tany amin'ireo firenena andalam-pandrosoana hafa. Ho an'i Madagasikara manokana dia ny orinasa fanamboarana akanjo ny tena nirongatra. Nandray anjara tamin'ny famoronan'ny asa ihany koa izany, ny hampatseranana amin'ny fampidirana ny entana ny amin'ny firenena Amerikanina no nofoanana tao anatin'ny AGOA fanomezana sehatra ireo vokatra nahondrantsika hifaninana eo amin'ny tsena Amerikanina. Mbola tokony ahaka tombony mihoatra izay anefa isika raha ny hevitry ny mpahay toe-karena. Raha miverina indray ny AGOA dia mba betsaka indray ireo asa maro créé eto Madagasikara. Ny tena tsara dia zavatra anankiroa. Matetika ireo entreprise ireo entreprise vahiny daholo fa tsy gasy. Dia ny mba tsara zany dia hoe mba entreprise gasy mba manondrana any koa amin'izay le arena le bénéfice mijanona eto Madagasikara. Satria ho an'ireo entreprise vahiny koa ny bénéfice miverina ny velany fa tsy mijanona eto amintsika. Fa ny faharoa koa dia mba tsara koa raha ohatra ny hoe les bénéfices mba misy le tombom-barotra azo mba omena koa amin'ny mpiasa. Satria ny zavatra hita koa dia be dia be le mpiasa no ambany be ny karamany.
raha efa nanambarany fankatoavany any Madagasikara avokoa ireo firenena hafa toy ny firenena afrikanina izay nanambara ny fankatoavany feno tsy mbola azo antoka ny fankatoavany amerikanina isan'ny fepetra iverenan'ny agoa. Fialana tanteraka amin'ny filohan'ny tetezamita izay tsy nankasitrahan'ny amerikanina amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa mpanohitra sy ny famerenana tandrazana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nambaran'ny mpahalalana iraisam-pirenena fa antoka iverenan'ny amerikanina. Raha ohatra misy zany hoe fanolorana préministre zany dia hoe tsy zefa teo ihany miverina raha izay aloha. Faharoa firafitra gouvernemanta ka dikan'izany koa tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpanohitra ihany ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Fa raha tsy zany mety misy ifandraisana ve les conditions hoe tsy maintsy ampidina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay vao iverina iara-iasa amin'ny filoha vaovao indray ny amerikanina. Mety anisan'izay fa raha ohatra misy an'izay fa ampidina azy dia efa pangeza be izay ilay hoe misy rupture tamin'ny zavatra teo aloha. D'ailleurs ingeny filoha vaovao tamin'ny kabary ny teny hoe tsy hanao azalambo iara-iasa amin'ny rehetrarehetra adinoana ny lasa sisa tsy hitako izay olana raha ny fijeriko azy zany fa raha misy an'izay zao dia efa dingana lehibe zay amin'ny amerikanina. Eo andalam-piresahana ny ametrahana antoka ny fahafahan'ny Madagasikara miverina eo amin'ny sehatra fifampiraharahana raha-toe-karena miaraka amin'ny firenena amerikanina ao anatin'ilay lalàna amerikanina agoa Etazonia ankehitriny. Eric Wong izay misahana ny rarahan'ny firenena amerikanina eto Madagasikara no nanambara izany ny asabotsy teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina nandritry ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena vaovao era Janvier. Fa mbola makasika izay lafiny ekonomika izay hatrany nanomboka ny nazahoan'ny Madagasikara fahaleovantena no nanombohan'ny Madagasikara ny findramam-bola tany ivelany. Ny ato izay findramam-bola izay tao anatin'ny tetezamita izay andrasana iverina indray amin'ity repoblika fahefatra ity. Mbola fisatra ho an'ny fampandrosoana nefa ny famerenam-bola noho ny trosana ivelan'ireo mpitondra teo aloha ny zana-bola ary ny tsy fahaiza-mitantana. Fanadihadiana ny andro nandrena soatrany. Rehefa nofanana avokoa tamin'ny taona 2000 ny trosan'ny Madagasikara, findramam-bola vaovao indray nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay namelany trosa 7.900 faingo 7 lavitrisa ariary ka ny 4.1 faingo 7 lavitrisa ariary no reny vola ary 3.50 lavitrisa ariary no zana-bola. Raha ny fanadihadiana nataon'ny otrikafo onerana lavitra amin'ny nindramana azy ny vola nindramina izay tsy ampiasaina manontolo amin'ny antony nindramana azy. Vola avy any amin'ireo mpamatsy vola no ilayntsika fa ny révision ny accord amin'ireo investisseur direct izay tokony ampidi-bola be dia be eto amintsika amin'ny alalan'ireo ariana ambany tanyreo. Raha tsy diso ahako dia Andriamatoa Rajonary Mampianina koa filoham-pirenena vaovao tamin'ny interview nataony tamin'izy mbola candidat dia nilaza hoe tokony atao izy ny révision io rehefa manome $1 ny mpamatsy vola dia tsika mamerina $12 any aminy. Akoatra ny famerenana tsikelikely io trosa io izay mandany hatramin'ny 300 ny volam-panjakana, nitondra faisana tokoa ny fampiasan'ny mbola vahiny mivantana tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Teo amin'ny $2.30 lavitrisa tamin'ny 2020 nitotongana teo amin'ny $5.7 lavitrisa teo eo tamin'ny taona 2012. Araka ny fanazavan'ny Tale Jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana dia $1.7 lavitrisa no tsy niditra tamin'ny kitapom-bolam-panjakana tamin'ny taona 2012 no ny fiatoan'ny fanampiana avy any ivelany. Anao ahoana ny fanatanterahana ny politika raha-toe-karen'ny filoha vaovao era Janvier Mampianina, ny tsy maintsy hiova dia ny hoe tsy afaka ny amaivana ireo firenena tahaka ny Chine sy ny firenena Arabo izay nanome vola nandritra ny tetezamita nefa tsy afaka ihany koa hiala amin'ireo mpamatsy vola mahazatra. Samy manana ny tombombahitra rovany anefa ireo andrasana arak'izany ny hoe anao ahoana ny fiarovan'ny fanjakana ny tombotsom-bahoaka amin'ireo fanarahana ara-bahatra samihafa tsy maintsy atao amin'ireo mpiara-miombina antoka ireo. Fa vaovao avy any amin'ny faritra no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Manomboka miverina amin'ny laon'ny fampianarana eo anivon'ny Université Mahajanga. Ny atony fitakina nataon'ny mpiasan'ny université ary miverina amin'ny asany sy ny andraikiny ny filohan'ny université any an-toerana. Hery manantso ao amin'ny Antsotarby ao. Mbola fifanena manaindray ny mitsidika ny tokantranonao miara-ny fahitana TV eto Antananarivo ity. Vaovao miainga avy aty Mahajanga dia mitohy
hatrany ny fanaranay akaiky ny zava-misy mahakasika ny raharaha ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Io marana io dia fantatra fa efa nisy ny zaisana asany ireo mpiasana université ny Mahajanga rehetra eto Mahajanga araka ny fampitam-baovao izay voaranay moa dia nisy ny délégation avy aty Mahajanga izay nahitana ireo sozabe sy ireo solotenandray mandeha ny mpianatra miaraka misy ny université ny Mahajanga izay niakatra n'Antananarivo niona tamin'ny ministera izay mpiay azy ireo amin'ny fampirarahana amin'ny famerenana amin'ny toerany ny filon'ny université ny Mahajanga dia matoa professeur Rabesakafera Antoine. Araka ny fantatra dia nanomboka ny herinandro teo dia nisokatra ireo fampianarana rehetra avy eo anivon'ny université ny Mahajanga ary fantatra izany niala ihany koa ireo banderole izay mitaky ny fitakiana ny famerenana an'io filon'ny université ny Mahajanga eo amin'ny toerany io. Fantatra ihany koa araka ny loram-baovao izay voaranay hatrany dia efa azo lazaina fa anomboka andreany asany io filohan'ny université ny Mahajanga io atao ren'izay fampiresana nisy teo amin'ireo délégation avy aty Mahajanga sy eo anivon'ny ministera mpiay azy ireo. Araka ny fantatra moa dia tsy misy intsony izany ny fitakiana ataon'ireo mpiasan'ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ary efa misokatra ihany koa ireo branche rehetra ny mpiasan'ny université amin'izao fotoana izao. Izay ny vaovao azo nampitaina avy aty Mahajanga Hervé Manantsoa ho an'ny télévision KOLO TV sy KOLO FM. Isaorany ianao Hervé Manantsoa napita izay vaovao avy any Mahajanga izay. Fa toizantsika kosa ny fampahalalam-baovao nitondra teny fampiononana ho an'ireo trabona tamin'ny fipoahana bomba teny Anosy sabotsy 20 janoary lasa teo. Ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay tarihan'Andriamatoa sekretera jeneraly notron'ireo mpiara-miasa aminy androany. Nampahery sy nitondra fahodranomasy ho an'ny fianakaviana teny andrefa nibojanahary izy ireo ary koa nitondra fankahirezana ho an'ireo olona naratra nandritra ny fipoahana bomba iny teny anivon'ny hôpitaly HCRA. Lafim-baovao hafa kosa indray niakatra ho 5,000 sy iray alina hatramin'ny 2 alina ariary ny vidin'ny gony amin'ny arina fandrehatra eto andrenivohitra andro vitsivitsy izao raha toka iray alina izany teo aloha. Na dia eo aza ny andro ratsy tsy hita mazava ny fototry ny fiakarana, tsy misy fiakarana amin'ny toerana mpanao charbon fanadihadiana mahakasika izay no arahantsika. Tsy miala lavitra n'Andrenivohitra eto amin'ny bypass 7 ariary ny vidin'indray gony lehibe amin'ny arina fandrehitra. Mampidina ny vidiny ireto mpivarotra ireto noho ny tsy fisian'ny tsena. Rehefa fahavaratra izy dia midina. Satria tsy dia malafo firy ianao zany rehefa fahavaratra ny andro. Dia malafo firy gony isan'andro eo raha? Arakaraky ny olona mividy fa tsy voafetra hoe izao na izao. Avy amin'ny manamorona ny lalam-pirenena faharoa ny fiavian'ireo charbon ireo. Efa mihamana lavitra ny arabe ny fandoroana arina ankehitriny noho ny fihenany ny velarana misy azo. Anisan'ny mamaty charbon an'Antananarivo i Manjakandriana. Raha ny tazana tetỳ an-toerana dia ankavitsina ny olona mipetraka ety no mametraka charbon amidy ety amoron-dalana raha toka fahazarana ho an'ny mpandalatra amin'izay ny mahita ho tanarina manamorona n'ity lalam-pirenena ity. Efa iainan'izy ireo isaky ny fotoam-pahavaratra ny amandona sy ny fihenan'ny arina vita. Ohatra zao zany zao tena ataon'ny période fahavaratra dia somary mihena kely ny charbon amin'izao satria le orana zany tratran'le orana ny atapon'le hazo zany dia mando be ny tany eo ambonin'le hazo dia somary mihena kely zany izy amin'izao no amin'ny toetrandro fahavaratra ohatran'izao ny vokatra azo amin'ny fatana iray. Fa raha maina zany ny andro dia mba hita misongadina tsara ny vokatra amin'ny charbon. Tsy ireo kosa nefa no antony voalohany mampiakatra ny vidina arina tonga any Andrenivohitra raha ny fanazavana ety fotony ety. Ety, mbola 7,000 hatramin'ny 500 sy 7,000 ariary ny vidin'ny charbon iray gony. Misy maromaro ny fepetra maritan'ny mpanao charbon ity ny vidiny. Ny vidiny hektara iray andorona azo zao ohatra dia mahatratra 3 hetsy hatramin'ny 10 hetsy ariary raha andorona azo anaovana charbon. Izany hoe 200 hatramin'ny 100 ariary ny mandoro ny iray gony. Tsy tokony nampiakatra ny vidin'ny charbon iray gony araka izany ireo fepetra ireo raha nambaran'ity mpanamboatra charbon ity. Raha ohatra zao hoe madinidinga ny 1 hektara zao raha mahalasa dia mahalasa eo amin'ny 50 gony eo na 100 gony. Arakaraky ny habean'le hazo ihany zany io mahatonga an'io azahoana amin'izy. Dia le hoe tompo moa zany matetika arakaraky ny fidina varotra amin'le tompon'alana koa zany mety azahoana tompo fa indraindray izy io tsy mety mihitsy fa tena peritra ary ny mpanao alina rehefa tena
diso calcul zany eo amin'le fividianana ny hazo. Impiry mandoro fatana firy eo zany le 1 hectare? Raha ohatra zao 1 hectare zany zao raha eo amin'ny hazo madinidinika eo zany zao eo amin'ny 9 fatana na 7 fatana eo zany zao de tapitra zay raha madinidinika ny hazo. Fa raha hoe vaventy be zao zay misy any 20 fatana na mahery. Rehefa atao araka izany ny kajy, ampahany ihany amin'ny fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehitra no miankina amin'ny vanim-potoam-pahavaratra. Ny vidin'ny solika sy ny saram-pitaterana kosa no miantoka ny ampehan'ny-betsaka amin'izany fiakaram-bidy izany. Mazava ihany koa fa tafakatra hatramin'ny 100 na 50 amin'ny 100 ny vidin'ny arina. Tonga ety Antananarivo, raha mitahaina amin'ny vidiny any am-potony. Raha mitahaina ny vidiny any am-potony no ireo antony ireo. Fiakaram-bidy izay miatraika mivantana amin'ny tokantranon'ny mponina eto an-drenivohitra, izay tsy mahatakatra ny loharanon'angovo hafa asolon'ny arina ny ankamarony. Fa iverenantsika kely ny vaovao avy any amin'ny faritra izany hoe any Mahajanga hatrany. Olona manodidina ny 100 sy 200 avy amin'ny fianakaviana 700 tao amin'ny fokontany Ambalavola sy ny manodidina no Trabona no raisina tao amin'ity fokotany ity taorian'ny fandalovan'ny rivotoza dila hoe tany an-toerana. Olana ho an'ny faritra iva maro ao Mahajanga moa ny fahatsetseman'ny tatatra ka nandraisan'ny fokotany sy ny fokotany sy ny malala-tanana andraikitra ny fanadiovana izany. Fanadidiny iarahana amin'ny Ilta Asinjo. Vao andro vitsivitsy izay no nody tany amin'ny toeram-ponenany ireo ny findramonina rehefa nijanona 5 andro tao amin'ny Maison du Quartier tao amin'ny fokotany Ambalavola. Ho andreo mponina amin'ny faritra iva toy ny eto amin'ity fokotany Ambalavola ity, olana sedraina isaky ny misy rotsak'orana ny fiakaran'ny rano. Ohatrany ahoana ny rano ety rehefa avy ny aty la sy de mijaly olo, mijaly erika aty. Eo amin'ny tsaka tena mavozo olo mitsaka. Azon'ny rano mafy fandianana loatra. An-trano feno rano jiaby, ny olona tsy matory fa mitsangana foana dia mahandro iny dia tambony latabatra. Rano etrika an-tsarotra jiaby. Ity fivoahan'ny rano eto amin'ny fidirana eto Mahajanga ity simba ka tsy afaka mamoaka ara-dalàna ny ranomasina miakatra sy ny rano avy amin'ny lakan-drano mamakivaky ny tanàna no isan'ny mahatonga ny fiakaran'ny rano amin'ireo faritra iva eto Mahajanga. Manampitrotraka ny loto izay manetsina na manototra ny tatatra. Matetika izy ity zany matetika isan'ny 2 taona na isan'ny 3 taona vao misy adobo. Ndraindray isan'ny 5 taona mihitsy. Fa tamin'ity fahitanay azy zany le clapet simba, le clapet ary zany tsy misokatra tsony dia tsentsy tamin'le fako tsy nisy fanadiovana satria commune en crise. Izy isan'ny volana novambra, oktobra diovindreo le canal du Vaovao Mitsingera. Ka tamin'ity zany tsisy fanadiovana. Ho fanatsarana ny fiainana eny amin'ny fokotany misedra olana amin'ny rano miakatra lava ireny, nisy ny fanadiovana faobe nataon'ny fikambanana Boeny Miranga novatsian'ny mpamimavola. Asa tana maro no nanaovana ny asa tamin'izany. Olona 1200 zany olona manao azy. Dia aty zany Ambalavola zany 300 personnes. Ny fokotany Ambalavola tsara rano ambany, tsara rano ambony ary fiofio no voakasika ity fanadiovana ny lakan-drano ity. Ny refy 30 metatra mamakivaky ny renivohitry Boeny no nanaovana izany ary naharitra 10 andro nanomboka ny 13 janoary lasa teo ny asa. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray, tokana ihany ny atleta izay isoltenan'i Madagasikara amin'ny marathon international BOA de Bamako. Ny faharoan'ny volana febroary ho avy izao moa naovana izay. Tsy iza izany fa andriamparany ajanirina azafady. Nampahafantarina ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny foibe BOA Antaninarenina ihany koa ireo délégation izay anampy azy. Fanadidiny iarahana amin'ny miarantsoa. Ny tsofin-drano tetsy amin'ny foibe BOA Antaninarenina ny maraina teo. Ireo délégation izay anainga iazo ny Mali hiatrika ny marathon international BOA de Bamako izay atao ny faharoan'ny volana febroary ho avy izao. Délégation izay tariny Matatana Jean de la Croix mpanazatra nasionaly arahina atleta iray sy mpanao gazety iray. Miditra amin'ny andian'ny fahadimy ny fifaninanam-pirenena amin'ity taona ity ary faninefany izao no nandraisantsika teto Madagasikara anjara. Tanatin'izay fataon'izay mbola tsy nitsahatra ary tsy tapaka ny fanohanan'ny BOA Madagasikara ny taranja atletisme izay antoka lehibe na fahatsika nandefa solitena hatrany. Saka atletisme averikany ao anatin'ny fianakaviam-bean'ny groupe Bank of Africa izahay dia ny groupe Bank of Africa no niditra tao anatiny hoe misponsorisé zany an'io marathon any Mali io.
dia beo a Madagasikara ao anatin'izay fianakavian'le zay zany a dia niditra tao anatiny ary nahafahanay zany a niditra tao anatin'ny sponsorisation ny athlétisme izy io marina zany ny discipline hafa nao anatin'ny athlétisme raha ngambitsika manantena hoe ho avy ny andro fanohanana zany a izay zavatra rehetra afaka mampivelatra ny malagasy amin'ny lafiny rehetra. Andriam-parany Ajanirina no hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ity andian'ity izay efa tsy vahiny amin'ny fifaninana ny tsony. Raha tsy haivina ny tamin'ny taondasa dia tsy dia tsara loatra ny vokatra noho ny toetrandro. Laharana fahadimy izy ary 2 ora sy 1:30 minitra na amin'ny tany hazakazaka. Teo voalohany aloha dia nandeha irery izy dia nahita ny tamin'ny voalohany nandraisany anjara nandeha irery izy dia etsy andaniny izay koa tsy azo ditsita ilay hafanana satria ny marathon zany mijouer rôle ny altitude sy ny climat. Azo antenana kosa nefa fa vokatra tsara no entiny amin'ity satria nanatsara ny zava-bita no 2 ora sy 5:10 minitra izy. Marina moa fanetoan'ny BOA tanteraka ny saran-dalana sy ny sakafon'ireo délégation miampy ny fampiatranona notolorana fitaovana ihany koa ny atleta. Fa vaovao avy any ivelany no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Teratany Amerikanina indray no nibatan'ny amboaran'ny fanaovana mofomamy goavana indrindra ka miendrika tanàna iray manontolo mihitsy aza. Zava-bita miavaka tafiditra ao anatin'ny Guinness Book 14 sy 2 fanadihadiana mahakasika izay. My name is John Levitch. Tsy kilalao-njaza ity fa sakafo azo hohanina tsara. Tanàna iray manontolo vita amin'ny pain d'épice. Trano miisa 70 manana avatra amin'ny 15 cm ity. Hazo 450 sy zava-boary, haingo ary ravaka isan-karazany natao andravaka ny tanàna iray manontolo milanja 2 taona mahery. Nampiasaina avokoa teto rehefa karazana fangaro ilaina amin'ny fanaovana mofomamy hatramin'ny vatomamy izay milanja hatramin'ny 2 kilao. Sarotra ho an'ity zava-bita ity araka izany no niditra tao anatin'ny Guinness des Records 14 sy 2. Zava-bita miavaka sy goavana indrindra maneran-tany raha eo amin'ity karazana sakafo hafakely ity. Eritaona no nanaovan'i John Levitch ity tanàna vita mofomamy 100 isan-jato azo hohanina ity. Mahavariana ity zava-bita ny pain'andro teratany Amerikanina ity. Izy raha teo manana traikefa sy haitao amin'ny fanaovana mofomamy toy itony. 400 pounds of candy and 400 pounds of gingerbread. Araka izao hitantsika izao, olona iray tsy alany ity mofomamy goavana ity. Mofomamy izay manana velarana 20 metatra tora-droa. I John Levitch izay nanamboatra sy nandrafitra ity tanàna mofomamy tsy nanambara ny lanjam-bidy laniny nanaovana izany izay tombanana hatramin'ny $9,000. Namboarina noho ny fifaninanana manokana ity mofomamy goavana ity. Ny tena mahavariana dia ny hoe inona no nataony mba tsy hampiovany tsiro sy ny kalitao ary ny fofony ampahany efa vita mialoha raha ka nandritra ny heritaona izy no nandrafitra nyity mofomamy ity. Dingana 4 lehibe no nataony, ny nametraka lasitra, ny nividindreo akora rehetra ilaina, ny nampifangaro andreo akora samihafa ary ny farany ny fandrahoana izany na raha ny fanamboarana azy avy eo. Tsy mahagaga ihany koa raha Amerikanina na vita mandany fotoana sy manamboatra sakafo tahaka izao. Ry zareo États-Unis ihany koa izay mitana ny laharana voalohany amin'ny fanariana ampin-tsakafo. Azo antoka fa raha aty Madagasikara no misy na dia ampahany amin'ny volanaovana izao azy, maro no itsikera ny antony tsy nanomezana izany itsinjovana andreo tsy manan-koanina toy izao anaovana kilalao ifaninanana tahaka izao. Dia iny zava-bita miavaka avy any ivelany koa no entina amaranana izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrahana ianao tompoka lasy tompoka vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoka.